lalao ampirahalahinana fair play ity natao ity ny onan'ny mpanao politika avy amin'ireo enclave efatra sy ny mpilalao Club M teo aloha notron'ny Flora Joel Mivady niaraka tamin'ireo membre ny gouvernement sasantsasany asehonay ny fifankatiavana akatonay ny resaka politika hoy Guy Maxime avy amin'ny enclave Ravalomanana sady kapiten'ny ekipan'ny mpanao politika raha nandray fitenenana teto Andriamanitra Flora ny hevitra ara-politika dia navalinay noho ny amin'ny tamin-drazy izay reto Andriamanitra Flora dia nandritra ny fivondronana efa nandritra ny volana maromaro zay dia nivoya le équipe fair play fantatray raha midingana sy ny ezaka nataonao takonanay tanteraka ny tsy fitovoan-kevitra ara-politika fa tena mivondrona zay amin'ny fihavana malagasy samy malagasy ianareo rehetra filoha-panjakana dia tsy misy hoavahanay fa number 1 daholo zava-dehibe ny lalao toy izao hoy kosa ny Flora Joel hotazana eto amin'ny kanja hoy izy ny fiombonana satria iray ny tanjony androany indray dia lalao eto akanja no atao tahaka ny fantatrareo dia ny hoe match fair play zavatra lehibe eto amin'ny firenena satria izao raha ny mpanao politika tsy mifanara-tsaina dia hita fa ao anatin'ny mouvance samihafa ny mpanao politika dia hitovy fo iray saina aray ny tanjona dia ny ampiditra ny baolina ho an'ny Madagasikara atao plasy tao vavy ka ireo koa ny Club M ex Club M misy mpilalao fanta-daza maro ka dia miteny dia tsotra lalao ampirahalahinana no ataontsika dia ozy izy zahay hoe bon match fa zay dia mitehaka ho an'izay mpandresy misaotra atao pla makasitraka atao mpivady natolotra ireto ekipa ireto ho an'ny Flora Joel moa teto ny maillot mitondra ny laharana voalohany ny lalao fair play sy ny fanion ka androany misaotra anao lehibe zahay nanotrona ity lalao ity ary atolotray ampamajana anao Andriamanitra Flora ny maillot numéro 1 amin'ny anaranao mialatsinda manomana azy ratsy ny mpanao politika manao fanamiana fotsy ny Club M mena rono iray no nandresen'ny mpanao politika anireto mpilalao ny Club M taloha ireto ny Club M no napiditra baolina voalohany teo amin'ny 20 minitra ny lalaovana ny ekipan'ny Club M araiky mpamitapitana kely mbola matsaro ny fahiny ary mandeha fanavina tsy nanaiky ny mpanao politika nampitovy nisa teo amin'ny 15 minitra ny lalaovana tamin'ny fizaram-potoana faharoa ary dia maty tsy namela ny faly mihitsy raha tsy avy amin'ny baolina iny 30 minitra tao aorian'izay dia nahafaty baolina indray ny mpanao politika ka io isa roa no iray io no misy rano voatondra
nandresy araka izany ny mpanao politika. Ny afara tamin'ny fanapoana afomanga teto amin'ny kianja Rabe Mananjara moa ny fionana teto. Takazo loha mahafinaritra tokoa satria mahay miray ihany le malagasy raha ny fahitako azy le mpanao politika malagasy na eo ary le firaisan-kevitra samy magnano azy dia afaka miray ihany le fihavanana tsy very mihitsy ary isaorana manokana ny fitorana tetezamita tariny Andriny Rajoelina satria mahavita zavatra misongadina eny foto-javatra asa vitany eto amin'ity Madagasikara ty isaorana azy indrindra. Fahitako aloha dia mahafinaritra satria zany na dia eo misy disease ara-politika natambatra oray izy ireo natao hoe fair play dia fanenana baolina kitra tia mahajanga zahay moa zany agnatiny makafy ny eveko baka mafarisy milakana namonjy an'io baoly io avao gn'enteny zay hoe manakory fitambarandreo iaby natambatra oraiky mahafinaritra be fitondrana am'izao. Le lanonana isany telo andro zany ohatra mahafinaritra be satria donc nisy any hoe mazenga mbola tsy ary nisy hôpitaly mahafinaritra hoe hôpitaly manara-penitra le fety ohatran'izao dia manao fisaorana lehibe amin'ny andriamatoa Andrinirina Rajoelina zany satria mahafinaritra be no tany dia zay mangataka anazy mba hilatsaka dia zay hifidy anazy. Tena zavatra mbola tsy anisy teto Mosenga zany zavatra zay ary tena mahafalifaly anay zanaka ny talontra eto Mosenga zama zany tena ravoravo amin'izay zavatra mandalo Mosenga hôpitaly manara-penitra miaraka zao zavatra fahalalana ina moa zany distraction mbola tsy ary nisy zany teto Mosenga zavatra mandalo ohatran'izany fa tena ravoravo zay amin'ny zavatra ataon'le président tetezamita eto Mosenga ary mbola hiaraka amin'ny président tetezamita zay zanaka talontra jusqu'amin'ny farany misaotra aminao zany monsieur le président fa tena eo aorinanao zay hatramin'ny farany. Mahafinaritra zao nanao olo feno miravoravo jiaby tena mahafinaritra tsara be nenako zany toy karan'izany foana.